roambroapolo febroary Germain Rakotonirainy, mpampianatra, mpikaroka, mpanao politika, sekretera jeneraly ny antoko MFM i Germain Rakotonirainy, teraka ny roambroapolo febroary 7 tany Fianaratsoa. Taorian'ny fianarana ambaratonga faharoa dia nandalina amin'ny fiarahamonina sy ny toe-karena teny amin'ny Université an'i Madagasikara i Germain Rakotonirainy. Rehefa navita ny fianarany teny izy dia lasa talian'ny École nationale de promotion sociale ny taona 7 ka hatramin'ny 4 lasa mpampianatra mpikaroka avy eo, isan'ireo nanangana ny sampam-pampianarana lalàna, toe-karena, fitantanana ary fiarahamonina teny amin'ny anjerimanontolo. Ny taona 7 i Germain Rakotonirainy no chef du département agromanagement tao amin'ny École nationale supérieure d'agronomie. Teo amin'ny sehatra politika dia isan'ireo nanorina ny antoko MFM nampitolona ho an'ny fanjakana madinika niaraka tamin'ny manandavy Rakotoniriny i Germain Rakotonirainy tamin'ny taona 7 Ity olo-malaza ity no sekretera jeneraly ny antoko. Efa lany solombavam-bahoaka tao Antananarivo renivohitra ny tenany ary isan'ireo mpanetsiketsika ny antoko MFM indrindra tamin'ireny fifidianana izay ho filohan'ny repoblika ireny izay nandraisany ny antoko anjara. Ny taona 5 vao hita teo amin'ny sehatra politika indray i Germain Rakotonirainy taorian'ny fihetsem-bahoaka taona 7 Izy no nanorina ny SFFF vondrona mpanohitra tamin'izany niaraka tamin'ny José Andrian Wilson nitsikera ny fitondran'ny Filozafy Albert. Ity mpanao politika ity ihany koa no isan'ireo nanoratra ilay boky Madagasikara tantely afa-drakotra. Roambroapolo febroary nanao ny fianianana amin'ny mahafilohan'ny repoblika azy teo amin'ny kianjabeny Mahamasina Andriamatoa Karavalmanana tsy nekeny vondrona iraisam-pirenena nefa izany ka voatery naverina ny 9 May.